mbola manana hatramin'ny zoma araka izany ireo mpiadina ny fanadinana baccalauréat ahafahana manatanteraka izany fanadinam-panjakana fahatelo sady farany ho amin'ity taom-pampianarana 12 sy 15 ity zay mahakasika ny fampianarana fa dia kosa idirantsika ny eo amin'ny tontolon'ny olana eo anivon'ny orinasa Jirama rahampitso ariva no tapitra ny fiam-potoana nomeny Jirama ny ministera telo voakasiky ny fahatapahan-jiro dia ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teto-bola ny ministera ny angovo ary ny ministera ny rano ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny herinaratra ny orinasa Jirama nandritra ny 10 taona. Ho fanarahan-dalàna sy ho fampitovian-jo ireo mpanjifa ny orinasa Jirama dia nametraka taratasy fampahafantarana ireo ministera telo ny orinasa Jirama ny zoma lasa teo. Ny roa amin'ireo ministera ireo moa dia ministera mpian'ny orinasa Jirama, ny ministera an-drano sy ny ministera ny angovo izany. Ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teto-bola kosa dia ministera mpamoaka vola eo anivon'ny fanjakana. Rahampitso ariva no tapitra ny 27 ora fotoana tokony andoavan'izany raha nambarany teo anivon'ny Jirama. Iroso amin'ny fanapahana ireo ministera telo ireto ny orinasa Jirama raha tsy voaloha ny vidin'ny herinaratra nandritra ny 5 taona. Voalohany rehefa mahazo taratasy fampahafantarana lettre de mise en demeure ny mpanjifa iray dia na izy mandoa anio arriéré de paiement anio na izy tsy mahaloa ny arriéré de paiement. Ny zavatra hitsanga zany zao raha mikasika an'ireo any ministère ireo izahay mpiasan'ny Jirama dia tsy manaiky na mpanjifa iza izy na mpanjifa iza na mpitondra fanjakana na orinasa ka tsy mahaloa ny vola ny herinaratra izay laniny fa tsy maintsy ho tapahana daholo izy rehetra ireo aorina fampalalana azy fanaovana le lettre de mise en demeure. Io lettre de mise en demeure io dia mizara roa izy teo, raha mandoa izy dia mijanona lettre de mise en demeure efa tafiditra ny volan'ny Jirama, fa raha tsy mandoa izy dia mitohy io le procédure antaninareo. Inona le procédure? Le procédure dia tsotra ohatran'ny fahatongavan'ny mpiasan'ny Jirama any tokantrano-nareo. Iantso anareo mpanao gazety izahay rehefa tapitra ny fiam-potoana ara-dalàna eo amin'ny 27 ora eo omena ny any ministère efa tapitra zany raha pitso arivo zany no tapitra dia iantso anareo mpanao gazety izay hiaraka aminay andeha hanapaka anay jiron'ireo ministère telo reo raha tsy mahaloa izy. Raha mahaloa izy hitanay eo zay mahaloa, zay tsy mahaloa dia ho tapahan'ny mpiasan'ny Jirama reny jiro reny mba ahafahana manarina ny orinasa Jirama ary mampitovy ny mpanjifa rehetra misy amin'ny orinasa Jirama. Androany ariva kosa ny famaranana ny fanelanelana eo amin'ny intersyndical ny Jirama sy ny foibe mpitantanan'ny Jirama eny amin'ny inspection de travail ary tsy maintsy manosony izany ny telotota dia ny mpanelanelana ny farimy syndical ny Jirama ary ny foibe mpitantanan'ny orinasa Jirama. Rehefa vita izany dia ho tonga eny amin'ny tribonaly misahana ny filakevitra mpanelanelana ny raharaha. Ankoatra izay ametraka taratasy faharoa eny amin'ny inspection de travail androany ireo amin'ny farimy syndical ny Jirama mahakasika ny fifanarana nataon'ny foibe mpitantanan'ny Jirama sy ny orinasa Symbion. Araka izany mbola hitohy hatrany ny tolona ataon'ireo mpiasan'ny Jirama ary tsy ny atao an-drenivohitra ihany fa na ny any amin'ny faritra. Ny mpiasan'ny Jirama avy any amin'ny Majunga izay niditra ny vantana teny Ambohijatovo androany.